nametra-pialana teny anivon'ny CES ireo manam-pahefana kandida androany. Nilaza ny Prime Ministre io maraina io fa andinika ny momba ny asolo azy ireo ny gouvernemanta raha ampitso. Mandravarava ny dahalo any amin'ny distrika ny Mandrivazy tato anatin'ny 3 andro farany. Omby manodidina ny 500 nangalarin'izy ireo. Dahalo 8 no lavo, fokon'olona iray no maty, 2 maratra mafy. Mbola mifandona amin'ny dahalo ny zandary amin'izao fotoana izao ao amin'ny fokotany ny mora rano. 700 ariary ho an'ny ady gasy, mahatratra 2 tapitrisa ariary kosa raha fomba moderna ny fanalana volo amin'ny teny. Efa be mpanjifa ny fanalana volo madinika amin'ny lazera eto amintsika. Ary farany, efa komina ambanivohitra hatramin'ny 2 taona lasa nahazo foto-drafitrasa 3 sosina ny komina Manja ao anatin'ny faritry Menabe, notokanana omaly izany. Tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy, ampanajana no hiara-bananao sy anasananao indray anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Fomba iray entin'ny tanora mampiseho ny maha-izy azy ny tenin-jatovo na ny argot, endrika ahatsapana ny fananana saina tia karokaroka ihany koa io fomba fiteny iray io izay somary miala amin'ny mahazatra raha ny fanazavany akademisiana iray niona taminay. Mety ho tonga fiteny amin'ny andavanandro anefa ny haingo-bolana izay atambatra ny haingitra sy ny hoe volana rehefa be mpampiasa ka ankatoavin'ny fiarahamonina, fanadihadiana manokana nataon'ny Fabrice Tatatsiresy. Mitana anaty karaksantsika amin'izay bebetsain. Ary koa rehefa pro hoe eto fa sao dia raiky mitavy milona ny an-tanàna any. Sur ka tilo resaka tsy vao tsisy baibiko miasa koa ny dia tsy milamina mihitsy. Tonga dia farakely mba sekondy. Ka le tsirevolisan'ny leo an-tanàna nge mamay be. Maro ny antony mahateraka ny haingo-bolana na ny argot ao anaty fiarahamonina. Indraindray io fomba fiteny io dia entina manafin'izay tiakambara mba tsy ho fantatry ny olon-kafa. Mazana nefa dia misafidy ny hampiasa ity karazam-pitenenana ity ny zatovo mba hoentiny havaka amin'ny mpiara-belona. Ho am-pitenenana vitsivitsy no nasongadin'ny tanora sendranay. Le baby filazan'ny tanora aminazy hoe le vola zany mba tsy teny izy hoe vola satria ny akamaroan'ny tanora amin'izao tsy miteny hoe vola fa baby no tena fiteniny amin'izao satria tsy haiko hoe mandeha ve le miodina le tanina tsy haiko hoe miodina sa manino. Raha ny hitako aloha dia le baby no be mpampiasa indrindra raha ho an'ny tanora. Ny anata araka ny tenin'ny tanora amin'izao. Tsisy teny tsony zany ny tanora ny aminay amin'izao hoe ndeha ody any an-trano ahy fa tsy maintsy miteny izy any anata na any an-tanàny. Dia le raiky mitandray hoe milona na ela loatra. Hoe ela zany na hoe milona loatra izay le hoe raiky mitamina. Le tsay zany tena marina zany dia resaka sipy sy série le katsalina an'izay zany tena milatsaka na tena geto any. Manoloana izany anefa na dia niteny hoe sipa aza dia argot saingy ny eken'ny fiarahamonina. Hoe sipa izay araka amin'ny fandiniany sasany hoe teraka tany amin'ny taona 9 sy 900 tany tao amin'ny école normale tao Mahamasina. Fa avy amin'ny boky ny Emile Sonandre Malala hoe fofombadika nahitany hoe silam-panahy dia natambatra hoe silaka sy fanahy misy mianjera amin'ny kamo solitsipany hoe silam-panahy dia izay nahatonga le hoe sipa. Fa ny teo aloha samy nanana filazany azy ny indray nira samihafa atao laza hoe jija, kolaitra, poraka sy ny sisa sy ny sisa. Izay ilay antsoin'ny mpandinika hoe fanasongadiana tena na affirmation de soi. Tsy voafetra hoe eo anivon'ny tanora ihany ny fampiasana karazam-pitenenana toy ny haingo-bolana na ny langage argotika fa mety ho hita taratra eo anivon'ny sokajin-taona sy ny karazan-tsaranga maro samihafa. Mazana ny tanora ny tena maro mampiasa voambolana sy fomba fiteny toy izany izay lasa mipetraka tsikelikely eo anivon'ny fiarahamonina ka ampiasain'ny rehetra avy eo. Za zao mahare namana miteny hoe oaizy lahy mikonde. Le mikonde zany hoe andeha hibalado iny sasany andehandeha tsy misy hoe makaiza fa hoe andehandeha fotsiny konde reny zany avy amin'ny fototeny mazava le izy fa teny tsy mazatra antsika hoe konde. Asa rehefa nareno nareo na mbola tsy fa dia manomboka teneniny maro amin'ireny tanora reny hoe oaizy nareo dia konde. Ary dia nisy koa zany tamin'ny taloha nisy an'le hoe kosoka ilazana ny balina fa hoe inona ny kosoka dia ohatrany hoe miborosotrano. Dia ndeha hikosotrano amin'ilay kiraro kasokasoka amin'ny ny plancher zany ny kiraro dia miteraka ohatran'izany misy tsy karazan-javatra zany mahasarika sy mahatonga ilay famorona teny. Maro ny olona sorena rehefa mandray ireny argot ireny
indrindra fa ireo efa zokonjokony ampangain'izy ireo ho endriky ny fanoherana na esprit de rébellion ireny fomba fiteny sy fomba fihetsiky ny tanora reny. Amin'ny alalan'ireny anefa no atsapana fa tia mamorona sy afaka maneho hevitra ny tanora. Raha bangoina dia hoe ao anaty fivelarana tanteraka izy ireo ka maro ny fitenenana teraka toy ny hoe bainina, bofy, tsan, milay, nofa sy ny maro hafa. Hotoizantsika amin'ny vaovao-paritra eo amin'ny lafiny fandriampahalemana. Mandravarava ny dahalo any amin'ny distrika ny Miandrivazo tao anatin'ny 3 andro farany omby manodidina ny 500 no nangalarin'izy ireo. Dahalo 7 no maty hatramin'ny androany maraina, 5 tamin'ny 13 aogositra ary 3 androany. Mbola mifandona amin'ny dahalo ny zandary amin'izao fotoana izao ao amin'ny fokontany iray antsoina hoe Morafeno. Ao amin'ny antso Tarbion ny commandant Théodule Ranevoisson, commande ny zandarmarie-pirenenan'ny Miandrivazo. Mankasitraka mon commandant manaiky miditra amin'ny vantana ato anatin'ny vaovao amin'izao alin'izao. Inona ny vaovao rafitinina momba ity resaka andian-dalo ity? Dia tokotokony tany amin'ny fivoranana tanoany zany no mifanehatra tamin'ireo dahalo 20 reo zany le gendarme eo amin'ny anankifito ary navita ny fifandonana tamin'izay dia nisy dahalo 5 zany no maty lavo natian'izay dia nisy omby 3 maty ny voalohan'ilay dahalo fa ny ambiny rehetrarehetra zany dia tafaverina amin'ny tompony. Zany hoe tsy nisy zany ny ainana foy côté ny force de l'ordre sy ny mpagnaradia fa dahalo nisy anankidimy maty. Dia tandroany maraina indray zany tokotokony tamin'ny ray maraina eo teo amin'ny fokontany atao hoe Betalatala. Io zany manamorona ny route nationale 35 mandeha Morondava iny tokony amin'ny 7 km miaraka avy amin'ny chef-lieu ny commune ny Miandrivazo. Dia nahazo antso Tarbi koa zany zahay fa misy dahalo 50 ihany koa no mitsofoka amin'ny tanàna Betalatala io izay nandrava omby eo amin'ny valana anankiefatra. Raha natao tany zany misy ny omby very tao eo amin'ny eo amin'ny 20 mahery eo. Dia tokony tamin'ny 5 maraina teo zany dia misy gendarme eo amin'ny anankidimy zany ny avy aty Miandrivazo miaraka amin'ny mpagnaradia izay nanaraka ny omby io izay vinavinaina fa hitsofoka amin'ny atao KIZ 33. Io KIZ 33 io zany karazana lieu de passage obligé izy io. Any anelanelan'ny Miandrivazo sy Manandaza izay eo amin'ny 70 km eo zany elanelany. Ka amintsika miteny zao zany dia misy gendarme anankidimy ihany koa avy ary amin'ny poste avancé ny Manandaza izay efa nahazo baiko handehanao bouclage eo amin'ny KIZ 33 io. Zany hoe raha tsolo zany izy dia midimy lahy manaraka avy ato afara dia efa misy 10 lahy zany miandry eny aloha. Fa manantena moa zany zay fa mety ahitana vokatra tsara io raha ohatra ka raha ny ataontsika hoe ny fizotran'le KIZ sy ny lalana mety arahan'ireo dahalo ireo. Ny tranga anankiray fahatelo zany amintsika miteny zao izay mbola ao anatin'ny fifandonana ny gendarme indray izy io any amin'ny commune ny Soaloka sy ny amin'ny village Morafeno izy io any amin'ny commune ny Soaloka mbola atao amin'ny district ny Miandrivazo. Sahabo eo amin'ny 320 km izy io par rapport amin'ny position efa Miandrivazo. Manoloana izany tompoko firy zany zao no maty dia manao ahoana ny toy ny ady ataonareo any amin'ity alina ity? Amintsika miteny zao zany misy dahalo hatreto ireo dahalo 20 mitsofoka amin'ny tanàna io izay tsy nangalatra omby dieny ao fa ohatrany hoe tena tonga dia mandrava an'ilay tanàna ny Morafeno. Dia misy dahalo 3 maty aloha hatramin'ny maraina teo ny vaovaorainay dia misy fokon'olona 2 naratra mafy dia misy anankiray maty dia misy androna atao hoe jama io zany le dahalo talofa fa nivadika olona citoyen zareo dia miezaky ny manao karazana sécurité civile izay alain'le olona mpanan'omby any ambanivohitra any manampy le mpitavy filaminana amin'ny fanosehana dahalo ireo. Dia misy jama anankiray maty fokon'olona anankiray maty dia fokon'olona anankiroa maratra maty dia misy dahalo 3 aloha maty. Ary tamin'ny maraina teo zany le dahalo eo amin'ny 20 eo ny 90 ohatra ny hita somary niala dia ka ny toandro teo zany ohatra ny verina ao indray zany le dahalo amin'izao fotoana zao mbola amin'ny tanàna io. Dia ny gendarme moa zany 7 lahy zany no mifanandrina aminazy ireo hatramin'ny maraina. Tena miezaky ny hanao envahissement amin'ny tanàna zany zareo hatreto fa mamaly le fokon'olona miaraka amin'ny gendarme vitsivitsy ao fa za mihitsy manantena fa efa misy an'le renfort tonga any io mety ho resy tosika ireo ary mety ho maromaro ihany no lavo amin'ireo dahalo eo fa raha fijery anazy aloha fa misy 3 efa maty mety mbola misy voa ihany bana no any fa tsita. Ale 3 eo dia efa hita fa efa voisa tsara mihitsy misy anaky 3 hita fa maty mikirara eo amin'le toerana fandonana.
Arahintsika eo ihany ny fivoaran'ity fifandonan'ny dahalo amin'ny zandarmaria-pirenena miandro vazo ity raha misy ny vaovao voaray mahakasika izany fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Eo amin'ny lafy ny fampandrosoany Braon Komina vaovao, sekoly fanabeazana fototra ary kianja filalaovam-baolina fototra aftasa 3 karazana no azon'ny mponiny manja izay notokanana omaly. Zava-baovao izay natao indrindra ho fanasoavam-bahoaka, indrindra fa ny tanora amin'ny maha-komina Ambonivohitra ny manja faritra Menabe. Natolotra izany ho an'ny vahoaka tany an-toeran'ny Praiministra Lefitra Hazo Andriananarivelo. Imanja tany lavitra andrina nitokanan'ny Praiministra Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany fototra aftasa 3 sosina. Efa niova ho komina Ambonivohitra tatao anatin'ny 2 taona izay, saingy izao vao nahazo ny fototra aftasa mifanaraka amin'izany. Navoazina tanteraka ny sekoly farambeazana fototra tao amin'ny fokontany miary rehefa noravan'ny rivo-doza maro ny fandimby. Kolonga madinika anjato no mianoka mivantana ny tombotsoa avy amin'ny fahavitany sekoly. Nisy olo-tena ny ray aman-dren'ny mpianatra ny tangalamena iray. Noho izany dia mirary soa zahay satria diboka fanena tokoa ny fonay 80 tapitrisa ny valeran'ny volan'ny fanjakana nampiasana ny trangokako vaovao ity izay tokanantsika eto anan'izao. Ary dia misaotra anareo indroa intelo amin'ny anaran'ny Jehovah tompony maro izay mahatao fandavatena ka tonga eto aminay izao. Zay rangaha ny fiarahabana tonga soa ka dia ampy izay ngamba fa misaotra Lahara-pahamiana ny fampianarana ny ankizy madinika, saingy sy diso anjara ihany koa ny tanora. Ela ny ela, nahazo ny anjara kianja fanaovana fanatanjahantena maro lafy, 70 tapitrisa ariary ny teti-bidiny fanamboarana. Fototra avitrasa izay tsara ny avo-pahaizan'ny tanora ny manja, eo amin'ny taranja basket sy handball. Ny komina no hitantana ny kianja, ny komina izay nahazo birao vaovao, mitetina 520 tapitrisa ariary ihany koa. Ho an'ny mponina, ny Praiministra Lefitra no namaly ny etahitan'izy ireo ka nahavita izao fototra avitrasa samihafa izao. Paly ny fonefa avy tsy soa masara zao io. Bavata ny fone mahitandreo zavy ity. Tena tsara aloha le izy ary tena hita tokoa fa fanevan'ny tanàna ny manjaka. Tena tsara be misaotra ny fitondram-pahefana mahefana nanao azy. Ohatran'izay koa ny terrain satria moa ny anakinay etoy la mahavita manao sport tokoa. Fa dia misaotra androzy ary angatana koa zany mba hisy manahaka an'izay avao. Nanantrantitra trano ny Praiministra Lefitra manoloana izany, fa volam-bahoaka vokatry ny finiavan'ny tsirairay nandohetra ireto naverina, hivaingana ho asa hanao savam-bahoaka ireto. Ny faharesen-dahatra fa mendrika izany ny vahoaka malagasy, no nahafahan'ny ministera iadidiny ny tantana sy ny tsinjaran'ny vola, hoenty manatanteraka ireo fototra avitrasa, mba ho azon'ny vahoaka tsapain-tanana izany. Io fotom-pisainana io no isan'ny fanovana tiana entina eto amin'ny firenena, miaraka amin'ny fandaminana ny rafi-piarahamonina sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana. Fa mila fandaminana ny fiarahamonitsika, mila alamina ny fiarahamonitsika ary ny fandaminana voalohany tokony atao dia izay firaisakina araka ny lazaiko teo zay sy ny fahatsapatsika fa isika menakavy zao ihany ny tokony andraikitra amin'ny ho avy ny firenetsika. Ka na inona eritreritry ny tsirairay avy, na inona fahavonona ny tsirairay avy raha tsisy zay fandriam-pahalemana zay dia sarotra mandeha makany fampandrosoana. Ankoatra ny fitokanana ireo fototra samihafa, nitafa tamin'ny vahoaka naka ny hevitr'izy ireo momba ny heveriny fa antoka hametrahana fandriam-pahalemana maharitra aty amin'ity faritra tsy mandrefan'ity ihany koa ny Praiministra Lefitra. No ireo fangatana marobe nentin'ireo solon-tenam-bahoaka momba izany, dia nisy ny teti-bola amaliana ny etahetan'ny mponina mitetina 70 tapitrisa ariary nomen'ny Primatura Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany, ho tantanin'ireo tompona ndraikim-panjakana ny fotony. Ny fandraisana andraikitry ny rehetra sy ny firaisan-kina ary ny fahatsapana fa iray ihany isika rehetra no antoko ny fampandrosoana ho ny kandida filoham-pirenena Hazo Andriananarivelo nandritry ny fihaonany tamin'ny vahoaka ny manja. Pejy politika androany no nandray ireo antota taratasy fametraha-pialany ireo tompona ndraikim-panjakana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny teo anivon'ny CES ka isan'izany ny solon-tena ny kandida Hazo Andriananarivelo. Momba ny fametraha-pialany ireo tompona ndraikim-pahefana izay hatrany, nararaoton'ny mpanao gazetiny nahitan'izy ireo ny kandida Hazo Andriananarivelo androany maraina, nanontanian'izy ireo ny momba ny feo maro samihafa manodidina ny fikarakarana ny fifidianana sy ny maha-kandida azy. Arahintsika avy hatrany izany. Dia mivadika tanteraka mihitsy zany ny saritanin'i Madagasikara raha ohatra mbola tsisy fifidianana indray. Mandeha miresaka mahakasika ny hoe kandida tohanan'ny ankolafy Ravalomanana raha ianao mitendrena manao hoe ny eritreritry tohanan'izy ireo.
Ny fifidianana manana ny safidy malalaka daholo ny olona rehetrarehetra ary ny tanjontsika ane dia ny ampandroso any Madagasikara ka izaho makandidat tsy afaka mihitsy ny analan'ny malagasy na ny ilikilika malagasy satria fotoana ny fampiraisana samy malagasy amin'izao fotoana izao ary profon'izany ny hitantsika androany teto raha tsisy mifiraisan-kina ninona eritreritra tompona andraikitrany ka tsisy ny fiaraha-miasa zay dia tsy vita ny fanarenana firenena. Zay ngamba ny zava-dehibe. Izy mba eritreretinao hanao tozy miaraka amin'izy? Ny eritreretiko aloha zao dia ny ahafahako manatanteraka tsara amin'ny fifidianana tsaka ny sendavany fa mendrika ny anao olany daholo matombo latsaka ho candidat. Ohatra rehefa maheno koa zao misy anarana hotendrenao solonao na dia oza fanjakana. Mahavarina azy zany hoe zany manendry ny ministre fa mbola vice premier ministre aloha zao. Ihany eo apetraka eo ny feo mandeha. Fahafantarako azy aloha tsy dia manana olonako manokana satria vao tsy ela zay no nankalazaintsika ny andro iraisam-pirenena fanafoanana ny esclavage dia tsy manana olona zany hoe na manokana mpiasako manokana fa mpiara-miasa amiko no fantatro sy malagasy mpiray-tanindrazana. Nisy moandro andro tontolo andro varavarana misokatra nataona ampahafantarana ny fiovana lehibe teo anivon'ny foibe taon-tsarin'ny Madagasikara hatramin'ny taona 2014. Isan'ny narany tamin'izany ny endrika vaovao isehon'ny FTM sy ny fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny resaka kartografia. Iverenantsika kosa indray ny vaovao avy any amin'ny faritra mahatratra amin'ny 1 kilao ny lanjan'ny voalavo manafika ao an-tampon-tanànan'ny Brickaville Tatoato, mahatratra 20 cm ihany koa ny halavan'ny lehibe amin'izy ireo. Voalavo be izay efa tsy matahotra olona intsony ary mahasamiaraka miantsena amin'ny mponina. Miantsovonjo ny mponina ny an-toerana manoloana izany. Ankoatr'izay, mampitaraina ny mponina ihany koa ny loton'ny tanàna, isan'ny mampirongatra ny voalavo ankehitriny araka ny fanazavana azy tao any an-toerana ny tsy fisian'ny fary ho an'izy ireo any an-tsaha. Toy izao ny fitarainan'ny mponina izay voarainay tamin'ny antso atarby androany folakandro. Miakatra izy satria le fary zany no hoaniny taloha. Dia tanatany tamin'ny fary takany dia zao zany le maty zany sirama iny dia miakatra tanàna amin'izay le razony raha tsisy faritra iny zany hoaniny agnaty alaka any dia miakatra tanàna amin'izay. Fa izy aloha tena betsaka na dia amin'ny atoandro ohatran'izao no mandehandeha amin'ny ala regny dia mahita ananjy mandehandeha regny. Mahita ananjy leza anao miantsena satria bazary mety moa tsy dia manara-penitra loatra fa dia bazary dia petrapetraka. Dia anao miantsena regny zany dia mahita anazy mandehandeha igny mbanimbany latabatra regny mahita anazy ohatran'izay. Misy ny farany maventy zao eo amin'ny 1 kilao lasaka kely keo sady lava no maventy. Ataoko angamba ny eo amin'ny 20 cm keo ny halavany. Lava izy io. Aminay aty aloha izay anarany rangotra anarany aminay aty satria izy maventy be. Tsy le voalavo kely regny zany fa le voalavo le malany akoho kely regny. Na zanaka koa za mandehandeha agnaty alaka agny dia hohaniny. Le loto zany voalohany mahatonga an'izay. Le loto le tanàna zany tsy madio. Dia manjary miakatra le zavatra tokony miakatra tanàna miakatra tanàna satria izay aty aloha tegna misaotranareo mpanao gazety ny antso fa tegna maloto aloha Brickaville. Na moron-drano aza tegna hitanao fa hoe tegna tsy moron-drano intsony fa dia mametraka an'izay lotoloteran'ny tanàna io zany le olona. Dia le fitondram-panjakana koa zany tsy dia mandray andraikitra amin'izay hoe fahadiovana. Pejin'ny fampianarana nozarainan'io ny tapany faharoa ny fanampiana taona 2024 na ny subvention omen'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina manerana ny nosy izay mitetina 4,4 alina. Tetsy amin'ny Cisco Antananarivo no nizarana izany ho an'ny fahatana Antananarivo renivohitra. Mitaritra ny mahakasika izay Nalsosombiniana. Isan-taona ny tokony subvention na ny fanampiana omen'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ONEP ary zarainy Cisco ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina manerana ny nosy. Efa nanomboka ny 14 Jolay tao ny fizarana izany, ny ato ny fizarana nandritra ireo fanadina-mpanjakana ka nitoy an'io indray. Ny fizarana subvention teto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra zany izay misy zampianakenina dia nanomboka tamin'ny 24 Juillet. Dia nitoy foana izy fa nandritry ny période mifanadinana ny session-ny jour de session-ny CPE dia ny BPC dia ny BAC tsy nizary zay. Fa taonelanelany fotoana ireny na 2 jours ary na andro sabotsy ary ray dia nizara foana. Dia vita zay ny BAC dia nanomboka nizara indray zany zay androany alatsinainy 26.
ny mpampianatra tsirairay zay mahazo an'lizy dia mahazo 120 000 francs isan'olona zany. Ny subvention tamin'ny taona 2024 kosa no noraisina tamin'ity taona ity, tsy mbola fantatra ny fizarana ny subvention 2024. Talohan'ny fanadinana BEPC zany efa henonay hoe misy subvention an'ny école privée mivoaka. Dia tsy tratrantsy moa zay tamin'io satria rehefa mizary izy dia tonga dia ndray andro mila complet eo le olona voasoratra any anaty état. Dia izao ndray zany le vaky mbola tsy nahazo tamin'izay isa-taona zany ny fanomezan'ny fanjakana an'le subvention an'ny école privée. 2009 zay nahazo dia tamin'ny herintaona koa tsy nahazo fa ty ohatra ny état 2012 zany io navoakandry zareo ao io. 4,4 alina ny sandan'izay fanampin'izay. Misy fepetra kosa ny fahazahoana izany ho an'ireo sekoly tsy miankina. Ny eny anivon'ny ofisy pirenena misahana ny fampianarana tsy miankina no miandraikitra izany. Ny fepetra moa zany ny tokony ilaina amin'ny azahoan'ny école privé ny subvention. Voalohany aloha tokony manana autorisation d'ouverture. Avy koa satria mpampianatra zany tokony ahazo an'izy io. Tsy maintsy manana koa zany autorisation d'enseigner. Ny subvention ny personnel enseignant ndray ny iresin'ny mpampianatra isan-taona. Izy io zany 24 000 ariary isan-taona io zany izy io. Tamin'ity moa zany somary tara kely le izy. Ny subvention zay nizaraina teo zany ny subvention zay tokony ho azon'ireo tamin'ny taon-dasa. Zava-dehibe ho an'ny mpampianatra tsy miankina ny fitsonjovan'ny fanjakana azy ireo tahaka izao noho izy ireo manabe ny ankamaroany ireo ankizy ety an-drenivohitra. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa ny mpampianatra FRAM izay misahana ny fampianarana amin'ny ankapobeny indrindra fa any ambanivohitra ary ilaina ny fitadiavana vahaolana maharitra sy fitsonjovana ho azy ireo. Mifandray aminay tsy tapaka moa ireo anivon'ny zandarmariam-pirenena any miandry vazo ary mampita trano ny vaovao izy ireo izay mbola tao anatin'ny adiny fanatrehana tamin'ny dahalo tamin'ny fotoana izay niantsona ny komandan'ny zandarmariam-pirenena tany miandry vazo teo. Fantatra kosa fa vaky nandotritra ireo dahalo ireo voafen'ny zandary ny mora feno ka dahalo 240 no matin'ny zandary amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny 520 ireo lasa nandositra niaraka tamin'ny pasimborona 700 eo raha ny vaovao avy amin'ny zandarmariam-pirenena. Vola valo tapitrisa ariary no norobain'ny jiolahy ampolony maro teny amin'ny toerana iray antsoina hoe Makolinina, fokontany manantena soa eny amin'ny Père Pedro Maly. Vololahy ireo andeha jiolahy nanafika an'ity toeram-pivarotana iray ity izay mpandinjara enta-madinika. Teo am-panidina tsena no niditra ankeriny teo ireo jiolahy nandritra ny 30 minitra teo izy ireo nanakorotana eran-trano sy nanao terivahimanta ireo mpianakavy kely tao araka ny fanampanazavana azo. Dia indimy no nanapoaka pasy ireo andehan-jiolahy ireo izay tsy nisarotava manazava ny zava-nisy ny tompontrano. Ny Andohany izy mividy sigara izy. Teo izy hanao sigara ray ry madama. Dia zaho ohatra somary sahira kely dia tsy niraisiko izany le vola aloha. Dia niandriandry dia le vadiko no nandray an'le izy dia vao raisiny le vadiko izy dia tonga dia navoaka an'le basy. Dia zametsika izy dia tonga dia nisaoty izy roa tonga dia nakao an-tsena. Dia nitady ny vola izy dia hoe reo ny vola maty. Dia teo aloha dia hoe jirety ve dia reo ka reo ny izy. Dia mipreseny teo zany le vadiko dia teo ihany aloha naharitra fefakadiny teo zany izy mipreseny le vadiko. Dia avy eo netiny niakatra taty ambony taty le vadiko mbola misy vola ny ambony. Dia tafapiritsaka teo tampoka le vadiko. Dia zarery zany sy le zanako mipreseny tao dia rehefa azony dia naka sigara izy, efa azony le vola dia naka sigara izy. Dia rehefa vita izay dia natsony namany an'izay izy fa teo avelany teo basy mipoaka efatsy teo amin'ny andimy teo sa enenina. Dia le basy lava ireny le izy le lava be le kalakonina moa izany no filazan'ireny. Fa tato izany ohatra ny basy kilalao ihany izany mety amin'ny tato fa le tena izy izany teo avelany teo daholo. Dia misy teny izy zany misy miroko izany dia izay ny zavatra nisy tao. Pejy afa kosa indray taratry ny fanarahana toetrandro ho an'ny isan-tokantrano ny fananana ireny antsoina hoe lecteur CD ireny amin'ny ankapobeny raha ny fiafari-piainan'ny malagasy ireny no isan'ny fitaovana lafo vidy enjehiny ny sarababem-bahoaka mba hananana ary be mpividy hatrany tato anatin'ny 9 taona nampitobaka izany teny amin'ny tsena. Ankoatry ny tokantrano tsotra dia manjifa azy ireny ihany koa ny mpanao vidéo. Ireo mpanao vidéo izay mbola maro no mifikitra amin'ny fampiasana magnetoskopy ankehitriny.
Etienne Petite Vitesse, mpivarotra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, efa 20 mahery no mirentina ety amin'ny arabe. Mivarotra fahitalavitra sy lekteur avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Ny enimpolo isanjato mpanjifa ety avy any ambanivohitra, tokantrano miezaka manaraka ny lamaody ka isan'izany ny fananana itony fitaovana itony. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo mpanao vidéo mividy entana ety. Ny olona mividy eto zany matetika le olona avy any ambanivohitra ireny mpanao vidéo sy ny ohatr'izay zany le VDP. Manodidina na lecteur iza zany na lecteur iza dia na mitsofoka makany amin'ny karana ary dia 10 alina foana ny vidin'ireny. 10 alina ariary, saika manana izany avokoa ny isan-tokantrano ankehitriny. Ny mahavariana nefa, tsy nahafoana ny vidéo ny fiparitahan itony fitaovana mamaky kapila manjelatra itony, na dia ao Antananarivo renivohitra azy. Antony, saika ireo mpanao vidéo avy any ambanivohitra no miazakazaka mampiasa lecteur, fa ireo eto an-drenivohitra kosa na ny manodidina ny renivohitra no ny fandehanany tsena, aleon'izy ireo mampiasa ireny magnetoscope ireny, tahaka ity vidéo iray etsy Ambohimanarina ity. VHF nampiasaiko satria mbola reny zany satria le disque VCD zany misy miraikitra be zany dia alao zany tonga dia le VHF tsy dia misy miraikitra any amin'ny misy tsy dia zany tsy dia betsaka ntsony manao location le izy fa any amin'ny namana ihany mpandefa vidéo taloha zany manana azy. Fasanay film dia amin'ny 2 dia amin'ny 4 dia amin'ny 9 isanandro. Ny film tian'ny olona zao dia le film be combat reny sy hoe karaté zany tena be piti zany. Dia film horreur any hoany zany tena tian'ny olona. Za tsy mba mandefa film hero fizaka. Mbola fivelomana mahomby ity fianaovana vidéo ity raha ny zava-misy eto. 10 olona isaky ny film no mpijery matetika, izany hoe amin'ny film 3 alefa isanandro mahatratra 70 olona no mijery vidéo eto. Izany hoe raha 100 ariary ny olona iray, 7,2 ariary isanandro no vola miditra. Amin'ny ankapobeny, ny fafinaretana miara-mijery horonan-tsary iray no antony ankafizan'ny tanora miara-mijery vidéo. Aminay zao misy télé, misy lecteur, dia tsy mahazo fafinaretana fa aloka zany ho ato amin'ilay olona ato. Satria izay mpiray-tanàna dia mahafinaritra be an'azy mijery an'ilay film ato aminay. Nay koa zany film aty aminay, matoa izay mijery, mahafinaritra daholo ilay film. Ady mba mora zany ny sarany hoe ary 100. Satria raha nova film ianao zany dia 3000 ianao mijery film ray. Ato ianao nefa 500 dia efa mahazo mijery film. Araka izany, takatry ny olon-drehetra ny fijerena vidéo ary tsy mifidy sokajy taona. Ny horonan-tsary misy ady no be mpankafy ary ny alahady no be mpijery vidéo. Ny alahady izay heverin'ny maro fa ahafahan'ny rehetra mijery film amin'ny lecteur any an-trano. Eo amin'ny lafiny finoana ity 7 arivo ity no taona be pretra sy diakra no amasinina be indrindra ho an'ny fiangonana katolika, ankoatra ireo 7 no amasinina teny Ambiatobe tamin'ny alahady heriny, misy 13 ireo pretra sy diakra no amasinina teny amin'ny seminera Sandriny teny Ambohipo, voromarobe ireo mpino katolika teny an-toerana nandritra izany. Nolazaina tamin'ny fotoana io ihany koa ny toerana iasan'izy ireo ary amonjy izany avy hatrany izy ireo hiatrika ny asany. Ho an'ny mpino katolika zava-dehibe ny fanokana tena ho an'Andriamanitra tahaka izao. Vaovao momba ny fahasalamana talohan'ny fampiasana ny pince épilé na ireny rasoir samihafa ireny efa nanana ny karazana dity manokana nampiasaina ho amin'izany isika malagasy sy mivoatra ihany koa anefa ny fomba samihafa hoenty manadio ny vatana ankehitriny. 400 ariary nefa mety hahatratra hatramin'ny 1 tapitrisa ariary ankehitriny manala volo amin'ny vatana. Fanadihadiana manokana soniavin'ny Ilta Asinjo. Iainan'ny rehetra andavanandro, saingy tsy dia resahana firy noho izany, everina fa resaka mahamenatra na mahasaro-kenatra. Efa mifanenjika amin'ny fandrosoana ihany koa anefa, ary tsy azon'ny olombelona, indrindra fa ny vehivavy ialana, mba hananana vatana madio, ialana amin'ny fofona samihafa ihany koa. Maro ny fomba entina manao izany, na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy. Misy karazany maro ny fanalana azy. Ohatra ny anazy zao misy esorina amin'ny rasoir dia esorina amin'ny hety dia misy ongotana amin'ny pince épilé. Izay ihany angamba mifantako. Tsisy ny ady za tsy mampiasa na tsisy mihitsy dia tsy mampiasa. Misy natao anazy ve tamin'ny tsy haiko hoe mety misy nasindray mandreny zavatra angamba ilay izy dia tsisy mihitsy. Tsy ohatra hoe melaka malina ilay izy.
Mitombina satsy ny hoe nosorana mena boay dia tsy misy volo intsony mbola ady hevitra manokana iny. Na izany aza tsy mbola very ny ady gasy amin'ity karazana fanadiovam-batana ity. Ny ramy, didikazo sy zava-maniry, antsambava ny tena misy azy. Saika mahafantatra ny fahombiazan'ny fampiasana izany avokoa ireo efa nahazo azy taona ary mbola maro ny mividy izany eny an-tsena eny ankehitriny. Ity le ramy dia ito atao amin'ny masoandro na atao amin'ny tanin'afo. Dia maka kely fotsiny ianao dia efa mahavita ohatran'iny. Dia iny anongotana an'ilay volo dia tsy miromborombola izy amin'iny fa manify kely. Tsy mitovy analala amin'ny arrosoir izany. Efa-jato ariary dia mahazo ramy ary ny fanazavan'ny mpivarotra hatrany no lahalalana fa afaka ampiasaina imbetsaka ny ramy vao lany hery. Saika ireo zokonjokony no mpanjifa azy. Efa mirona amin'ny fampiasana lasira moderna kosa ny tanora ankehitriny. Afanaina na apetaka amin'ny hoditra dia stonina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 sy 1 alina eo ny vidiny ary mila atao isan-kerinandro na isa-tapa-bolana izany. Etsakilandreo anefa mety ahatratratra amin'ny 2 tapitrisa ariary ny fanalana volo eto amintsika. Io fomba io indray dia amin'ny alalan'ny laser ary tsy maniry tsony mihitsy raha toa ka vita ny manao izany inenina ka hatramin'ny 10. Misy ny malagasy no manjifa izany na dia lafo aza. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity no nidiran'ity fomba vaovao ity teto Madagasikara ary efa maro sahady ireo olona liana amin'izany. Olona matetika efa mandeha any an-dafy, efa fantatra hoe any an-dafy lafo be manao le izy dia aty manao eto molamola kokoa ny prix sady le crayon koa mahalala fotoana aty Madagasikara. Raha ny filazan'ireo mpanao ity fomba fanalana volo vaovao ity, azo ampiasaina ity fomba ity avokoa ny faritra rehetra misy volo. Ny fampiasana ny gel no ahafahana miaro amin'ny fidiran'ny rayon X avy hatrany any anaty hoditra. Ny mety ho mamiada ny hoditra na ny fanirian'ny volo any anatin'ny nofo, izao kosa no miteraka aiasy adefitra amin'itony fitaovana moderna vaovao samihafa tonga aty aoriana itony. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena io tolakandro io, ny anketetsy amin'ny seranam-piaramanidin'ny vato ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby sokady junior hiatrika ny CAN 2024 izay atao atsy Afrika Atsimo. Misy 30 ireo delegasiona malagasy. Nampanantena ny kapiten'ny ekipa fa oromba itsika ny amboara amin'ity indray mitoraka ity zava-dehibe ny miandry azy ireo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany izay atao eto amintsika. Vonina ary manantena miandrobaka ny amboara eo amin'ny fiadiana ny CAN 2013 izay atao atsy Afrika Atsimo ny Kaizy Maky de Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io tolakandro izy ireo no nanainga atetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena atetsy Ivato ary iazo any Afrika Atsimo hiatrika izay lalao iraisam-pirenena izay. Raha ny fandaram-potoana ho amin'ny rapitso dia ny Kaizy Maky de Madagasikara eo amin'ny Namibia, Zimbabwe kosa ikatroka amin'ny Kenya izay tafavoaka voalohany no anao ny lalao famarana ho amin'ny asabotsy ho avy izao. Tsara mampafantatra fa 30 no mandrafitra ny delegasiona malagasy nahazo any Afrika Atsimo ity. Tena vonina tokoa ny mpilalao ary manana ny hevitsika andresitsika ary izay moa no tanjona zany dia ny androbatsika ny champion d'Afrique amin'ity 2013 ity sy mba andraisantsika anjara amin'ny Coupe du Monde junior amin'ny 2014. Efa miomana ihany koa ankehitriny ny senior hiatrika ny CAN 2014 ary fantatra ihany koa fa Sri Lanka, Allemagne ary Maky de Madagasikara no ifaninana ao amin'izay fantsanana ho amin'ny fiadiana ny CAN 2014 izay. Mbola eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany mandray anjara amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taranja judo isika malagasy solotena 3 no hiatrika izany any Rio de Janeiro dia hivony asaramanitra raty arson ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny 27 kilao, Elinor Ber ho an'ny sokajy lehilahy latsaky ny 19 kilao ary Chenglinga ho an'ny latsaky ny 10 kilao lehilahy. Andrasana araka izany ny vokatra entiny izy telo mianadahy eto an-tanindrazana. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray, anakako indray ny distrikan'ny Tsiombe manomboka ny 7 ka hatramin'ny 1 aogositra izao tonga amin'ny andian'ny 7 ny fionam-ben'ny kolontsaina any atsimon'ny Madagasikara mandritry ny Rebek festival Rebek izay ivorian'ny mpanao kanto nentim-paharazana avy any atsimo sy ny amin'ny faritra hafa miisa 5 ary andrasan'ny mpijery manodidina ny 4,000 no mihoatra. Di hira sy fomba nentim-paharazana no andravaka ny sehatra ny mahamatiana no asiana tsindrim-peo amin'ity andian'ny 7 ity fanampanazavana. Hetsika ara-kolontsaina atao hoe tena malagasy le hetsika rebeke. Izany hoe hira, dihy,
haiteny sy ny karazany a fa tena malagasy le atao ao dia andian'ny fahafito zany no karakara itsika am'izao am'ty taona ty zany hoe ireo artiste reo zany ny akamarony moa zany a dia avy ana toerana any ambanivohitra tena marina dia ireo olona reo zany a manana ny satria any amin'ny any ambanivohitra ny hira tsy hoe hira fe hira fotsiny ihany fa matetika izy reny ihany no mivoy lohahevitra na mivoy fomba fisainana ka arakaraka le lohahevitra sy zay fomba fisainana voiziny le tarika zay zany no nanaovana sokajy am'le fisehoana fandimbiasana miseho am'le sehatra. Tamin'ity androany ity moa teo amin'ny lafiny politika ny fandimina natra taratasy fananterana ny fametraha-pialan'izy ireo hatramin'ny enora ariva teo teny anivon'ny CES ireo tompon'andraikitra politika kandida nambaran'ny praiminisitra Omer Berzika ihany koa teny Mazorivo fa hodinina rahampitso ary fampiarana amin'ireo nanao sy ny nitondro zotra ny fanoloana ireo minisitra kandida nanatrika an'ireo fotoana rehetra ireo ny mpanao gazety Nicole TV sy Nicole FM saingy alana tsiny indrindra ho antsika mpanara-baovao fa noho ny adisoana goavana nataony pakasary iray dia tsy afaka mampitany sary momba izany izay amin'ity ariva ity. Dia iny ihany koa no nentina namarana ny fampahalalam-baovao iny isaora ianao narak'izany hatramin'ny farany ary mamefy taonao indray ho amin'ny rahampitso tahaka izao veloma tompoko.